Marka toko 412. Nitsangana tamin'ny maty sy niakatra ho any an-danitra Jesosy, ilay mpanompon'andresy. Nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Marka toko 412 andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Ary rehefa afaka ny andro sabata, dia lasa nividy zava-manitra Maria Magdalena sy Salome ary Maria ren'i Jakoba mba handeha hanositra ny fatin'i Jesosy. Ary noho ny maraina koa, tamin'ny voalohany andro amin'ny herinandro, rehefa niposaka ny masoandro, dia nankany amin'ny fasana izy ireo. Ary niresaka hoe iza re no anankidiny vato afaka mivaravara-pasana isolo antsika? Fa no nitraka izy dia indro hitany fa efa voakidiny ala ny vato, fa lehibe dia lehibe ny vato. Ary raha niditra tao anatin'ny fasana izy, dia nahita zatovo anankiray nipetraka teo amin'ny ankavanana, ny akanjo fotsy, dia talanjona izy. Fa hoy ilay zatovo taminy, aza talanjona, mitady an'i Jesosy avy any Nazareta, izay nombona tamin'ny hazo fijaliana ianareo. Efa nitsangana izy, tsy ato izy. Jereo fa teo ny nametrahany azy. Fa mandehana, lazao amin'ny mpianany sy Petera fa mialohanareo any Galilea izy. Any no ahitanareo azy, araka izay nolazainy taminareo. Dia nivoaka izy ka lasa nandositra niara tamin'ny fasana, fa torakovitra sady talanjona izy. Ary tsy mba nilaza na inona na inona tamin'olona izy, satria natahotra. Nitsangana tamin'ny maty Jesosy tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, ary niseho tamin'ny olony. Marka toko 412 andininy 7 ka hatramin'ny 14. Ary rehefa nitsangana tamin'ny marainy andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy, dia niseho voalohany tamin'ny Maria Magdalena, ilay namoahany dia amin'ny 7 izy. Ary Maria nandeha ka nilaza tamin'ireo efa nomban'i Jesosy, izay mbola nisaona sy nitomany. Ary izy ireo, na dia nandray aza fa velona izy, sady fitandra vehivavy, dia mbola tsy nety nino ihany. Ary taorinan'izany Jesosy dia niseho tamin'ny endrika hafa, tamin'ny rola aminy izay nankany an-tsaha. Ary izy ireo nandeha ka nilaza tamin'ny namany, fa na dia ireo aza tsy ninoniko. Rehefa afaka izany, dia niseho tamin'ny 12 Jesosy raha nipetraka ninany ireo. Ary izy nanome tsiny azy noho ny tsy finoany sy ny hamafy ny fony, satria tsy ninony ireo efa nahita azy rehefa nitsangana izy. Asa vaovao indray no nanondrahan'i Kristy ireo 12. Marka toko 412 andininy 15 ka hatramin'ny 16. Ary hoy izy taminy, mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo, ka mitory ny filazantsara ny olombelona rehetra. Izay mino tsy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no ho elohina. Ary izao famantarana izao no anaraka izay mino. Amoaka demoni amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, handray menarana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy ampaninina azy izany. Hametra-tanana amin'ny marary izy, dia ho sitrany ireny. Niakatra any an-danitra Jesosy. Marka toko 412 andininy 7:20. Ary Jesosy Tompo, rehefa niteny taminy, dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa dia lasaka nitory teny eny tontolo eny, ary ny Tompo niara-niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Amen.
rirainay ianao zay mitoetra ho amin'ny mazava tafangoneo amin'ny fanatrehanao antony fitiavanao tsy misy fetry anao ny benasihat rilay paharitsy to halleluia envoninay trasiat rilay pamonjitsy to halleluia anao ny benasihat rilay paharitsy to halleluia envoninay trasiat wanao ry pamonjinay alleluia alleluia namiratra taminay ny tavanao riray ny fahasoavana feno fiandrianana tao amin'ny jesosy zanakao ny fanahinay no tahina mitsaokanao anao ny tena sihat rilay paharitsy to halleluia envoninay trasiat rilay pamonjitsy to halleluia anao ny tena sihat rilay paharitsy to halleluia envoninay trasiat wanao ry pamonjinay alleluia 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 alleluia